Andro maromaro sisa dia ho avy ny fankalazana ny fetin'ireny izany hoe ny 20 ny volana ho avy izao. Mialohan'izay izany hoe ny 24 sy ny 25 ny volana Mai dia hisy ny hetsika karakarain'ny auberge de la ferme du Vato entina nasongadinana izay fetin'ireny izay. Manomana farany herinandro manokana ny auberge de la ferme du Vato ny 24 sy 25 Mai ho avy izao. Tafiditra feno ao anatin'ny fanamarena ny fetin'ireny ny hetsika ka ny asabotsy dia antsoina manokana ireo ankizy sy ny raim-pianakaviana ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe atelier Je t'aime maman. Ny alahady kosa dia isy ny fiarahan'ny mpianakavy oman'ny l'auberge de la ferme du Vato. Atelier Je t'aime maman. Dia ao anatin'io dia misy ny fikarakarana zany hoe atelier de cuisine, atelier préparena ny panier zay rehefa hoe fanaovana préparena ny panier amin'ny livraison à domicile, dia misy jeu, dia tafiditra ao anatin'izay ny sakafo atandron'ilay zaza, ny goûterny, dia ny zavatra le karakarainy ao amin'ny atelier moa zany dia hoentiny manaraka azy. Mariana manokana fa misy fikarakarana zany momba ny voninkazo ataontsika hoe orchidée, zay karakarainy manokana konkoa dia hoentiny rehefa avy eo omen'ny mamany amin'ny apitso. Dia ny alahady dia misy zany fisakafoanana ny aty zany buffet en entrée zany self service, dia misy ny plat misy karazana zay fanantsahana zany amin'ny fetin'ny reny, dia dessert anankiray natao hoan'le sakafo amin'io alahady io. Ny l'auberge de la ferme du Vato moa dia singa iray mandrafitra ny ferme du Vato. Ny ferme du Vato izay manana mampiavaka azy tokoa. Ny la ferme du Vato moa zany dia araka ny hoe la ferme zay izay ferme zay dia misahana momba ny fambolena sy ny fiompiana. Ny fambolena zany karazana rehefa mety ny tenin'ny baiko angambany hoe légume sy ny fiompiana dia ny akoho, ny ganagana, ny kisoa, ny bitro. Zay zany ny fiompiana. Mariana manokana fa ny fambolena moa zany le fambolena momba ny légume rehetrarehetra dia fambolena bio zany ny lazantsika azy hoe légume bio. Zay mananana certificat mihitsy zany dia misy manaramaso momba an'io fambolena io. Voalohany moa zany dia ny olona zany afaka midina makaty amin'ny la ferme du Vato mividy ny légume dia mividy ny akoho, ny akoho mamborona zany ny teny baiko ilazantsika azy. Misy konkoa anankiray zay dia manao fizarana zany isa-tokantrano zany hoe livraison à domicile. Amin'io indray dia afaka mijery ny site web anay zany www.lafermeduvato.com, dia afaka manao livraison à domicile zay passena par ligne angamba ny tenena azy par internet raha teny mahazatra kokoa passena par internet. Ireo vokatra ny fambolena dia vokarin'ity ferme ity avokoa ary miankina amin'ny vanim-potoana ny karazan'entana vokatra eto izay vokarina amin'ny alalan'ny fampiasana zezika tsy misy akora simika ka nazon'ity orinasy ity fankatoavana avy amin'ny Ecoser SA mamokatra huile essentielle vita amin'ny ravitsara ihany koa ny eto. Ireo karazam-biby akoho mamborona kosa dia misy mandavataona. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny le chalet de la ferme du Vato izay afaka mandray olona maniry anao fivahinianana.